manatona n'Andriamanitra dia anatona anareo izy amin'ny fotoana mangetaheta ny olona anankiray dia Andriamanitra koa mangetaheta anome zava-tsy ho azy. Tsy misy mihitsy zany hoe rehefa mitady an'Andriamanitra ianao dia tsy misy zavatra voarahinao na tsisy zavatra ho ataony efa nomany no anao. Tsaronareo tsara ny tenan'Andriamanitra anankiray ihany koa milaza any amin'ny Ezra toko fahavala andininy faharoa amby roapolo any dia milaza hoe ny tana mahirin'Andriamanitra izy dia mahasoa izay mitady azy ary mamelaka izay tsy mitady azy, zany hoe mahafanina an'izay olona ohatran'ny hoe tsy mahafantatra azy zany. Ary zava-dehibe mihitsy satria tamin'izay tena tsapako mihitsy hoe ohatran'ny latsaka ny ranomasika na rehan'le hira mandosondositra be dia ohatran'ny natsiro be zany hoe za tany am-piangonana tsy dia mba nihira firy variana matory fa rehefa le tsy maharehan'le izy amin'izay ianao dia ohatran'ny mahalahelo be ela zany dia naharehan'le izy dia ohatran'ny tsapako nahazo aina be mifanahako hoe andray aty amin'ny tany ngazana aty naharehan'le izy mandosodositra tena misy parazita vojovojeko maketsy amin'ny pariteja hoe sao deto mazavazava mandositra le feo makary mazavazava tena hoe ianao mihitsy zany lasa nangetaheta dia iny nisy eo amin'ny voninahitran'Andriamanitra. Hivavaka isika alohan'ny andrenesantsika tenin'Andriamanitra zany. Eny Jehovah Andriamanitra io rainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ianao. Isan'andro tokoa ianao dia manan-kambara aminay satria ny teninao tokoa anie no ny teny hoe isaky ny indray mpimaso no andeha manao anay amin'ny andro na amin'ny alina mba hanadiovanao ary sao dia misy manimba ozy ianao ary ianao le mpiaro dia le teninao no manadio isan'andro san'andro. Raha io teo tokoa ny fotoana tapany voalohany izay isorana anao satria nateo ara ny fanilingelenina isan-karazany nataon'ny Satana dia tsy nahaketraka ny mpanomponao, tsy nahaketraka ny zanakao zany fa vao mainka mandroso hatrany satria fantatra fa efa manomana sady ianao le teny fampahirezana, le teny fananarana, le teny fitarihana anay tsiraray avy mba ho mendrika kokoa eo anatrisianao. Amin'izao fotoana izao dia raha andreny teninao izahay dia mifona aminao amin'izay rehetra tsy nahatanteraka anay tsiraray avy. Aoka ny fanamasinao no hanazavana ny teny, aoka izay tsiraray avy ho mendrika eo anatrisianao satria ianao ilay Andriamanitra mpamaly vavaka ary Andriamanitra afaka manadio amin'ny minitra segonda amin'ny anekenany tsy fahatanterahana eo anatrisianao. Mitenenanao Andriamanitra ary na inona mety mifanahy manatriketo zay tsy avy aminao fanelingelenana mahatonga fisainana ny ivelany mahatonga lasa tsy mieritreritra afa-tsy ny zavatra manahirana didiko amin'ny anaran'i Jesosy zany satria fantatro fa eto ianao Andriamanitra ary anafaka ianao hitondra zava-baovao amin'ny fiainana indray amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo. Alleluia, amen. Amaky tenin'Andriamanitra isika. Tenin'Andriamanitra hovakina dia inona moa ny tenin'Andriamanitra fa tsy izay fahitantsika eo ihany. Hovakitsika tenin'Andriamanitra voalohany anankiroa no hovakitsika dia ao amin'ny Matthieu toko fahatelo amby roapolo Matthieu toko fahatelo amby roapolo andininy fahadimy amby roapolo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo dia avy eo Matthieu toko fahadimy amby folo andininy fahafito ka hatramin'ny fahavalo. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Matthieu toko fahatelo amby roapolo andininy fahadimy amby roapolo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo. Loza nareo ry mpanoran-dalàna sy ny fariseo, mpietsara velatsihy fa diovinareo ny voan'ny kapoaka sy ny lovia, nefa ny ao anatinareo dia feno rombaka sy tsy fahononana. Ry fariseo jamba, diova aloha ny atin'ny kapoaka sy ny lovia mba ho madio koa ny voany. Loza nareo ry mpanoran-dalàna sy ry fariseo mpietsara velatsihy, fa ianareo dia tahaka ny fasana voalalitra fotsy izay misy eo tsara tarehy eo ivelany nefa ny ao anatinareo dia feno taolany maty mba ny falotona rehetra. Matthieu toko fahadimy amby folo andininy fahafito ka hatramin'ny fahavalo. Ry mpietsara velatsihy, marina ny namina niny Isaia mpaminany anareo hoe ity firenena ity manajahy amin'ny molony fa ny fony kosa dia lavitra. Amen. Zany tenin'Andriamanitra dia miatefa amiko, miatefa aminao, miatefa amintsika rehetra. Ny zavatra manahirana dia hoe matetika ny fahazaran'ny kristianina dia ny hoe manadio ny ivelany, manadio ny
hita maso fa ny ao anatin'ny foa dia mbola maloto. Zao rehefa no aoka tsy ho adinitsika dia ny tenin'i Jesosy indray andro any Matteo 5:9 dia hoe zay tsy madio apo dia maninona ozy tsy ahita ny tompo. Na inona zavatra ataotsika, na hanao asa san'Andriamanitra mandra-piala amin'ny fofonaitsika isika, na hanao an'ny zavatra rehetrarehetra zay atao hoe mahamendrika atsika, fa rehefa misy petina ny fotsika dia zava-pony zany. Tsarovy tsara fa Jesosy Kristy raha ho avy rehefa ho tonga dia maka le tempoliny zay tsy misy petina, tsy misy fiketronana, hoy ny tenin'ny Paoly any amin'ny Efesianina 5:17. Ry hava mahalala amin'ny tompo, zavatra tsy azo negligeny zany, zavatra kely nefa tena miankina amin'ny fiainantsika amin'ny maha zanak'Andriamanitra antsika. Tsarovy tsara ny tenin'ny le raitsika, ozy Jehova any amin'ny Jeremia 7:10 dia zao mivoalazany, izano Andriamanitra, zano Jehova Andriamanitra ozy izy, ny nofo rehetra zano mandinika amin'ny fo ary mamantatra ny voa ary anome ny olona rehetra araky ny asany. Tsy niteny izy hoe tsy akijeriny ao anatiny fa ny asanareo no anomezako ny fitsarana anareo, tsia fa ny avy ao anatiny no amantarana ny saritsariny ety ivelany. Ozy ny tenin'ny soratra masina any amin'ny Ohabolana 7:20 hoe ny toetra anatiny no mitseho ety ivelany. Zany hoe tsy afaka ny misy olona manambomboatra, fa ny zavatra azo antoka dia zao hoe io no miteraka ota ho an'ny kristianina dia le vokatry ny loton'ny fo. Jesosy Kristy indray andro dia zao ny zavatra nolazainy hoe zay mijagajaga ozy izy dia manota, za kosa ozy dia miteny hoe raha misy mila ny vehivavy ao am-pony dia efa manoty izy zay. Zany hoe zavatra jeren'Andriamanitra voalohany alohan'ny akta dia le loto ao anatin'ny fotsika. Io anatin'ny fotsika io dia misampanana be dia be. Ao ny voan'ny sain-dratsy rehetra ozy ny tenin'Andriamanitra, avao amin'ny fo ny voan'ny sain-dratsy rehetra, na tsy hivoaka io na hivoaka ety ivelany dia fantatra fa miainga avao anatin'ny fo ny fikasan'ny olona. Zavatra manahirana dia zao hoe za raha ohatra zao miaraka amin'ny tivadiko ty, samy miaraka mifampitatana eny izahay, dia tsy fantatra akory, izy tsy mahalala, za tsy mahalala ny ao anatin'ny foko. Mety miaraka izay mifampitsikitsiky fa manompo azy ao anatin'ny foko. Mety miaraka izay ny dalana fa te hidariko azy ny anatin'ny foko. Mety ohatr'izay koa izy miaraka mitsikitsiky amiko eo fa ao anatin'ny fo manao plan hafa. Zay zavatra zay dia tsisy mahalala afa-tsy Andriamanitra ireny. Ary zay no mahatonga an'Andriamanitra milaza hoe Jakoba 4:9 dia hoe manatona an'Andriamanitra ianareo te hanatona anareo izy. Diovy ny tananareo ry mpanota ary diovy ny fonareo. Zany hoe le fo aloha aza mieritreritra miantso an'Andriamanitra rehefa mbola maloto ny fo. Aza mieritreritra ny ahita an'Andriamanitra rehefa ny ao anatin'ny fotsika no mbola maloto. Zay no mahatonga ny Samuela 1:2 dia milaza hoe Andriamanitra dia tsy takan'ny olombelona. Ny olona raha mijery, ny olona raha mitsara dia eny ivelany, fa Andriamanitra kosa raha mijery dia ao anatin'ny fo. Any izy ka miteny any amin'ny Joba 1:12 dia milaza hoe na dia tsy mandinika akory izy dia efa fantany ny fahotana, na dia tsy mandinika, tsy mila mamakafaka inona nataonao teo, inona ny zavatra teo, fa tonga dia hita taratra
ny fahotan'ny olona anankiray. Isika kristianina na izana ianao dia tratran'izay famitahateny izay tovy amin'ny reo fariseo sy mpanoradalàna le vakitsika teo hoe ivelantsika za zao mitory-teny aminareo tsy fantatrareo ny atapoko. I Paoly mitory-teny amin'ny mpianany tsy fantatrareo ny ao anatin'ny fony. Zay mahatonga azy mailo mihitsy raha ny teny izy any amin'ny Korintianina voalohany 7:7-20 hoe asiko mafy ny tenako mba ho mangana mamely tontolo sy tsy mamely tontolo rivotra hozy izy fa andrao na mitory amin'ny hafa aza ho lavina kosa ny tenako. Zay le secret-n'le hoe ao anatin'ny fo. Ka io anatin'ny fo io tena zava-dehibe amin'ny fiainana amin'ny kristianina. Mpanao salamo moa dia vanteny any amin'ny salamo 150 any dia nilaza hoe amrony fo madio a Jehovah ary aza esorina amiko ny fanahinao satria ny fanahin'Andriamanitra tsy afaka mitoetra ao anatin'ny fisainan'ny fo. Ny fanahin'Andriamanitra dia mila mifanandrify amin'ny tenin'Andriamanitra, amin'ny sitrapon'Andriamanitra mahatonga azy ho tamanao. Ohatra, anafatra atao contre parenthèse kely fotsiny l'izy anafatra tamin'ny miompy akoho zany dia miompy akoho gasy velona foana ny akoho gasy natao hoe alefanao eny amin'ny ao anatina lakoro anankiray dia atsipitsipinao eny ny vary dia izy no mitady hanina any. Fa mangalange akoho vazaha zay zatra ninana provence sy nadio be ny toerany apetraka ao anatin'le toeranao na tsipatsipazinao vary eo raha tsy hinana an'iny izy. Ianao miandro hoe ikarokaroka sakafo tsy hanao an'izay izy satria mahita an'le akoho ianao fotsy madio be dia mahita an'le toerana ametrahanao azy maloto be dia tsy tamanao izy ohatray koa fanahin'Andriamanitra. Le toerana nametrahan'Andriamanitra azy ao anatintsika dia le fanahintsika efa voadio. Ka raha le manodidina le tenantsika zay le mahatonga Paoly hoe asiko mafy ny tenako, zany hoe le tena ny karavasiana mba hatonga antsika anaiky ny sitrapon'Andriamanitra, anaiky ireny famolavolana hoe ao tiantsika alemy fanahy amin'ny olona rehetra. Raha mety ara dia mihavana amin'ny olona rehetra ozy izy any amin'ny tenin'Andriamanitra. Zany hoe mila madio zany ny fotsika. Betsaka ny olona maty teo amin'ny alahelo ary fiertean'ny olona mihitsy le hoe alahelo mandra-pahafatiny mihitsy le anry taloha tena nisy an'izany tsy mifandevy maty satria alahelo mandra-pahamaty tena tsy vanina mihitsy angavy ty zanany ty fa alahelo le ray aman-dreniny mandra-maty mihitsy. Zany hoe mampatahotra zany amintsika mieritreritra alahelo le ray aman-dreniny mandra-maty mihitsy le zanany. Zany hoe tsy ho vanina io zany ny eritreritrika fa le ray aman-dreniny mitondra le alahelo tsy namela an'le alahelo tety an-tany mila fitsorona daholo zany eto an-tany eto amin'ny anao tsika zany raha dia hiala amin'ity toerana ty tany andalovantsika ty mila maivana fa tsy mitondra zavatra. Le zavatra tiako tenenina dia le zavatra manavesatra ny fotsika, le zavatra mandoto ny fotsika. Fa rehefa mila miala eto tsika dia tokony avelantsika eto daholo le zavatra rehetra. Mila madio itsika no hiakatra, mila madio tsika hiatrika an'le atao hoe fitsarana satria izay ny tenin'ny soratra masina any amin'ny zao ny tenin'ny Paoly Korintianina voalohany 4:7-5. Korintianina voalohany 4:7-5 hoe aza mitsarana inona alohan'ny fotoana fa amin'ny fotoana isehoan'i Jesosy zay anambarana zavatra takona rehetra dia amantatra ny fikasan'ny fo ary hanomezan'Andriamanitra ny asan'ny olona tsirairay avy. Zany zavatra zany dia zavatra mampatahotra be satria hoy aho hoe rehefa niteny ny Solomona ohabolana 3:7 dia hoe mitoetra ivelany dia mamaritra ny zay ao anatin'ny fony. Zany hoe itsika zany dia tsy maintsy na tiatsika na tiatsika ho hita taratra amin'ny fitsaran'i Kristy amin'ny fotoana androny.
2 Corinthiens 5 chapitre 10 isika rehetra dia tsy maintsy hita toetra eo amin'ny fitsarany Kristy ara-nomezana antsika tsiraray avy araky ny asantsika. Ka zay zany ny zavatra bazy anankiray hoe day ve tena tsy moty hoe zay tsy madio apo tsy ahitany tompo hoe zava-poana zany a rehefa matroka ny fonao, zava-poana satria le atao hoe maloto fo dia ota zay. Ninona zavatra ataonao dia mila madio le fonao zany. Zavatra anankiray zay nahatonga an'ireo fariseo nihevitra le mpanorandalàna hoe izahay mpampianatra ny lalànane, izahay ane mpanao rebarebe, izahay ane mpivavaka eny an-tsena mpanangatanane, zay le zavatra ivelany. Everiny zany hoe trompena amin'ny voety ivelany Andriamanitra, fa ny olombelona manodidina azy vo fitaka an'izay hoe tena masina be reto, tena mivavaka be reto satria tsy mba menatra mihitsy na eny an-tsena raha tena mampiseho fitiavana an'Andriamanitra. Kanefa moa ny tenenin'ny soratra masina ny tenin'i Jesosy teo hoe diovy aloha, diovy aloha ny ao anatin'ny fonao, aza be resaka ny ivelany fa diovy aloha satria zava-poana ny zavatra natao ezaka. Zay le nahatonga azy ny teny hoe ry mpitarika ny jamba, ry fariseo mpitarika jamba, sakananareo izy ny lanitra, ianareo tsy te hiditra ary ny hafa tsy averanareo hiditra. Satria mampianatra ny olona hitovy aminy, mampianatra ny olona anao religion, mampianatra ny olona anao metimety ety ivelany, mampianatra ny olona fanagejana. Nefa ny zavatra zany dia tenenin'ny Paoly any amin'ny Kolosianina 2:2 ka hatramin'ny farany dia milaza hoe ianareo dia efa vidian'Andriamanitra tamin'ny rany Jesosy aza mety intsony. Tenenina hoe aza mandray, aza manao an'ity, aza manao an'ity, aza manao an'ity. Zany ozy izy dia fivavahana hitraitra, kanefa tsy mahasakana ny fahotany nofo. Zany hoe le zavatra feraperana ivelany endrika fotsiny reny, fa ny tena izy dia le avy ao anaty hoe ahoana ny tena fahadiovam-po. Androany nanao publication amin'ny page hoe misy musulman zay nisy namono ny zanany vonoan'le mpamon'olona ny zanany dia tratra le mpamon'olona anankitelo lany namono any zanany. Eny fitsarana dia zao zavatra ny teneniny. Teo izy nanatrika ny fitsarana dia nanontaniana izy hoe inona ny hevitrao le ohatrany akaonitra sa inona ny zavatra teneniny le mpitsara azy. Dia zao ny zavatra ny teneniny, anaka ozy izy, za tsy tezitra aminao, mahatsiaro le mpamon'olona eo fa tezitra amin'le nampaniraka anao dia le devolona nampaniraka anao amono any zanako. Tsisy ninona kaonty, za tsy manana ady atao aminao na kely ary ozy izy, fa au contraire ray malahelo anao satria ny ray aman-dreninao izy dia mba nanantena na ny espérance hoe ho tafity ty zanako ty amin'ny fianarana sy ny karazany, nefa no ny zavatra ataon'le ratsy ozy dia natonga an'le akta nataonao na voniny zanako. Fa tsisy ninona idivako aminao, zahara tena mampahery anao izy, fa nitomany hatramin'le mpitsara nalainy le olona condamné, nalainy avianao anaka ozy izy, za ozy mamela anao dia fihininy, tomany daholo ny mpijery, fihininy mamela anao ozy izy, vavaka ao anao musulman zany mamela anao ozy izy amin'ny anaran'le zanako nyvononao, fa maherezy ianao. Zany tena hita mihitsy ao anatin'le fony mihitsy le fitiavana, ao anatin'ny fony mihitsy le fahadiovam-po. Tsy nisy ainina, tsy nisy esprit de vengeance, tsy nisy an'le fanenjeny alao tena io mangataka an'io mihitsy ataovy mandra-pahafaty io na hoe tonga dia condamné ao mort koa io, fa ny azy zavatra hafa ny naboakany ary tena hoe
Farina daholo ny olona. Le raha matompo tsara ao tonga dia latsaka ny ranomasiny. Tsy hitan'izay natao dia lasa izy voaka. Satria zavatra tsy nampoziny rehetra ny zavatra nitranga. Zany olo zany sura azoko antoka fa raha maty izy eo dia le tena fahadiovam-pony. Tena hoe fahadiovam-pony zany no tena preuve enjana indrindra amin'ny fiainana hoe zanakao ndray andro koa nisy fanenjehana tany Moscou tamin'ny fotoan'androny famonoana kristianina dia tratra teny an-tsena le zanaka le ramatoa le zanaka na veuve zany dia tonga dia nivonona nitsoka tifirindra-lahy ny tongony dia tratra mihitsy teo amin'ny varavaran'ny tranony efa reraka dia nitifirindra-lahy dia hita amin'ny mamany mihitsy. Dia nandeha ny andro, nandeha ny volana dia mbola mitsoka daholo ny kristianina zany. Ndray andro kosa ny revolta, reo olona sasany izay tsy kristianina namona ny miaramila rehetra, ary le miaramila namony ny zanany mitsoka dia tsy natadidy mihitsy an'le tranon'le namon'le mivonony fa nandondona vijeo dia inona ny zavanitranga. Raha le reniny zany tonga dia fa mandeha anao fa ianao le mpamona aloha anao faty ihany koa mpamono ny zanako, fa ozy hoe mandroso ianao ozy izy, mandrosoa ianao ozy izy dia asory le basinao sy ny akanjonao dia iny ny akanjo mivadiko anaovy dia ataovy any ambany fandriana ny basinao. Fa tena nitomany le miaramila hoe tena zany namono ny zanakao fa tena hoe tsy nitsindro ny androany izy fa nitsindro ny ampitso. Mahafantatra ny zavatra itsarany voa tsara amin'ny andro anankiray izy satria amohan'Andriamanitra ny zava-takona rehetra, zay takona rehetra tsisy izay tsisy eo anatrehany. Ary zay zavatra izay mila hoe itsika kristianina mila madio. Raha azo atao dia aleo tsy mitahiry alahelo. Za tsy miteny hoe tsy ho tesitra ianao, za tsy miteny hoe tsy miady ianao, za tsy miteny hoe mety misy fotoana mety maketraka anao, fa ny zavatra lehibe hoe zay foana le hoe miambena, le miambena ne tsy hoe le fiandrasana an' Jesosy fotsiny fa le fiambenana le hoe raha androany amin'ny maty miaraka amin'le vesatry ny foko dia inona ny zavatra hitsanga. Tsisy ninona azoko atao mafana an'io intsony fa mbola eto an-tany dia afaka mamafa an'io, mahatsapa hoe tsy tokony intsony hivesatra an'io. Zay nge mahatonga an'le hoe tsy ny problema ny mahatonga ny fohantana omponao fa ianao ny manavesatra azy amin'ny zavatra maro zay volavolana. Io moa teneniko foana za rehefa mitondra tomobile dia misy karazana scénario efa dimapolo no mandehandeha ao anatin'ny saiko ao. Mahita sary, mahita ohatran'ny film zany dia indraindray raha tsy mahatadidy an'le tokony hijanonana satria hitanao tena mandeha tsara daholo le film rehetrarehetra. Fa ny zavatra mampalahelo rehefa ohatran'ireny dia zao hoe le Andriamanitra te hampiditra ny azy fa le devoly mampiseho zavatra be dehibe imagination eo amin'ny fiainanao. Any ka lasa foana hoe tenin'ny Solomona hoe ohabolana toko 7:7 hoe tandremo ny fonareo fa avy amin'io ny ainareo. So dia milanja zavatra be loatra fa tokony ho diovinao foana io ahatonga tenin'Andriamanitra iraikitra ao anatin'io. Zay nge hoe amin'irony fo madio ao am-poko ny iraketako ny teninao izy ny Salamo 5:1. Ao am-poko ny iraketako ny teninao mba tsy hanotako aminao. Zavatra lehibe ny ava-malala ny momba n'io fotsika io satria isika indraindray mieritreritra hoe za aloha tsy nangalatra satria zay ao anatin'ny didy folo za aloha tsy nijakazaka satria zay ao anatin'ny didy folo za mbola tsy nanao an'izay, za aloha tsy namon'olona satria zako efa vitako zay fa zavatra anankiray. Tsarovy tsara ny nanjoan'le tovolahy-panan-karena teo amin'i Jesosy efa voatandrika daholo izy le didy deo zay diso amin'ny zavatra ray loha ianao fa varoty ny fanananao omeo an'ny mahantra. Zay le fitiavana tsy tao amin'le fitiavana nefa nahatanteraka ny didy izy dia zava-poana.
diso amin'ny zavatra ray ianao ary na ketraka izy vonareo hoe varoto mifanananao zarao manitra tonga dia efa posesifa be dia lasa nandeha izy dia ohatran'izay zany hoe ny zavatra le fitiavana satria io ny tena eo ke le mahatonga an'le hoe fitiavana manarina fahotany satria ninona ny fahotana rehetrarehetra mety kojokojonao za zao raha ohatra iady amin'ity vadiko ity zao dia raha riva dia efa manomana plan be dia be andeha ataoko an'izao ataoko an'izao teneniko ataoko an'izao rehefa avy eo fa rehefa maneho fitiavana dia maivanahy satria le fanahin'Andriamanitra no miasa fa rehefa manomana plan ratsy ianao dia le satana no mitehaka dia mavesatra foana ianao ary tena hitantsika ny fiainana andavanandro zany tsy afaka ninona mihitsy amin'ny fitiavana manarina le fahotana rehetra atao amiko saika ataoko an'izao sy ataoko an'izao rakotra n'le fitiavana zay zavatra zay dia baziny dia hoe tsy tokony hisy pentina ny foko sy ny fonao satria tsy mahalala ny ampitsoa mety mandro any matory eo mpandriana dia zay no izy dia le foky nefa le mbola sorena be teo amin'izao fotoana zao tena mahatsapa mihitsy hoe diso kay le tsy andevo tsy fandevo maty tsika fa alailoko mandra-pahafatiko mandra-pahafaty ahoana fa nga afaka mamela tsony après ny fahafatesana fa nga afaka mamafa an'le ao amin'ny fotsiny fa efa miandry tahaka ny ahafatesan'ny olona indray mandeha dia isy ny fitsarana dia rehefa mitsara Andriamanitra dia ahoana ozy Andriamanitra raha mitsara dia ny ao am-po satria avao ny voan'ny saindratsy avao ny voan'ny famonon'olona fitsangajangana sy ny rehetrarehetra avao ao am-po fa tsisy hoe bibitsika ka mandeha ho azy hoe mandeha dia mahita olona eny an-tsena dia hitsangajanga tsisy an'izany fa avao am-po koa ny mivoaka alola izy mahafinaritra le mademoiselle kely ity mahafinaritra ry raha mamany bery avao anatin'ny fo zany fa tsisy an'izany hoe za zany mandeha ny an-dalana dia tonga dia raha matoa tsangajangitsika tsisy an'izany biby manao an'izany andeha angalatra tena ohatran'ny tsy hitan'le vendeur nefa le izy zavatra ohatran'ny tsy midy ahoana ary le anaovaka an'io ao am-po zay fa tsisy an'izany hoe nandeha teo dia mitsiro azy le fangalarana hoe mandalo dia mitserina dia misintona fa le izy avao anatin'ny fo daholo no mivoaka ny zavatra rehetra zany hoe io le tenentsika le Jakoba toko faefatra andin'ny favahalo teo hoe manatona an'Andriamanitra dia anatona anareo izy diovy ny tananareo ry mpanota ary diovy ny fonareo zany hoe tsika zany amena fahafahana namen'Andriamanitra fo vaovao fa tsy midiky zany hoe Andriamanitra manery anao tsy hanota fa io le hoe libre arbitrage foana ny fiainantsika kristianina no sasako ianareo mba hadio le tenin'Andriamanitra manazy dia nino ianao dia omeko fo vaovao fo nofo fa tsy fo vato aizanareo andeha araky ny fitsipiko sy ny lalako Andriamanitra mihitsy no maniry asianao tsy haloto ny fo Andriamanitra mihitsy nametraka an'le fotsika mba tsy handehanantsika amin'ny zavatra tsaraka ny sitrapon'Andriamanitra rehefa malala amin'ny tompo amarana ny toriteny sady manomboka androany zavatra rehetra natao tany aloha tany iny efa ifonantsika tamin'Andriamanitra efa voadio iny fa voadio tamin'ny raha Jesosy iny nisy mampianatra moa tany aloha tany hoe tsy maintsy tanisana daholo le ota fa zay voatanisanao ihany no voavelany hely ka Andriamanitra ny tsy marenina na jambana tsy nahalalany taloha dia lasa ny tena taloha tena miasa saina be inona daholo raha le ota nataoko tena eo miasa saina be hoe mbola misy tsy voatanisako tena marina mafy tamin'izany fotoana zany tena nasiana fara najanoko tsy tadidiko efa namany tsy tafita ihany fa aloha anota ihany zay zavatra nefa ran'le nionako tamin'le pastera satria mila tonononao daholo tena kiva vonaren'le daholo verininy telo dia ozaka zany eo efa nanao an'izao mety tsy mbola zay fa atramokely atramokely aiza natadiavako le atramokely fa dia efa very pastera fa za tsy hoantsony zavatra efa nisany very ako fa le manandray Jesosy ny raha Jesosy ny nanadio antsika
dia no amarinina sy no amasinina isika. Diako lazaina dia zao hoe tsika ne manana atao hoe possibilité amin'le manoto voa fa manana possibilité koa tsika ny voafafa le voaloto, satria izay le mahatonga ne Jesosy Kristy eo tanakavanany ray mifona ho atsika isan'andro isan'andro. Iza nanamelika ny devoly manamelika isan'andro, satria tsika lasa frustré fa ny loza dia zao hoe zay tsy nifonanao le izy dia ianao ihany no mitahiry an'le izy rapitso sy ny rafakapitso eo zany, lasa miangonangona eo le izy zany dia ampiana kadotsy kelikely eo, satria matotsy zay moa le ataondry lahy hoe péché mignon, zany hoe mahafinaritra izy misy péché tsy tokony hifonana fa diako se aloha aloha mba mandefindefitra amin'ity fa Andriamanitra kosa Andriamanitra compréhensif, tsy compréhensif Andriamanitra, tsy compréhensif, satria ny Galatiana 4:7 dia milaza hoe Andriamanitra tsy azo vazavaziana, sy afafin'ny olona no maninona ozy ojinjainy, sy afaka ny anao an'izany marimaritra iraisana, tsisy favoritisme koa amin'Andriamanitra hoe ty olona pitarika be mahay ty na ty pitarika be amin'ny ahondry tsy azoko atao inina tsy kitiako ty, tsy ariavana tsisy an'izany. Fa itsika dia mitovy daholo isika hoe mila madio abo. Amin'izao sisy zao dia mampahery atsika izany tenin'Andriamanitra zany hoe ay moa tsika mila zay ny ilainan'le hoe mila mifona isan'andro amin'ny tsy fahataterahana, satria tsy avela ohatrany hoe misy aretinao aminao dia mbola zakanao le izy dia hoentinao dia rehefa ela ny ela dia zay vao entinao operena dia lasa compliqué, fa le izy dia mbola nisy kely dia ivavao dia ifonanao dia ampy azo antoka fa miaino ny Andriamanitsika. Amen. Vavaka tsika ry Andriamanitra tsara indrindra, rainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ianao, renay tokoa zany antso sy ny teninao zany, mampandiny tenanay tsiraray avy zany, satria raha tsy madio apo-tokoa zay zava-poana samy miandryandro daholo ho avy Jesosy, ho avy ny tompo, ho avy ny tompo, kanefa zay mba miandry ihany fa ny loton'ny fonay be dia be dia ho zava-poana nga iahy izahay, satria tsy anisan'ny olona hiakatra hiaraka aminy eny amin'ny rahona lanitra. Mamelany elokay idreto izay mianakavy miray saina miombom-bavaka mifona eto anatrihanao, ary mahatoky zay fa ianao dia mpamaly vavaka ary mpihaino vavaka Andriamanitra ray io, satria ianao ilay fitiavana, tianao tokoa le hoe olona ray mibebaka, tianao tokoa ny tsy haveriny anankiray, ary zay no azonay antoka sy nonay fa hoe voavelandray ny elokay androany. Efa namely Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana fa izay indray manampoka foana isan'andro ny karazana eloka, kanefa dia no nindrafonao dia niteny tokoa ianao any amin'ny Jaona 1:1-5 hoe raha meky marina ny faotanahy izay dia mino fa ny rahan'i Jesosy zanaka no manafaka anay. Voninahitra anao Andriamanitra amin'ny anaranao Jesosy. Amen.